Latsaky zay heritaona zany satria nomboka tamin'ny confinement dia efa manao exposition sady dia satria nandritra ny confinement dia teo tsy niala teo ary ohatran'ny hoe efa voakaikitra mihitsy dia tsisy fotoana zany hoe raha hoe vao mipetrapetraka kely dia tsy maintsy mandray loko aho zay na midina aty amin'ny atelier ako mandalina na mianatra manandrana zavatra manandrana teknika. Ny akafisiko anisan'ny hoe fantatro tambola kely zany tamin'izany mbola vao nanomboka vao mbola eritreriny mihitsy zany mbola tanora anisan'ny anankiray zany raparivo dia betsaka ihany koa zany ny mpanao hosodoko zay arako amin'ny hoe arako moa zany tsy hoe arako fa ianarako amin'ny raha hoe contemporain zany anisan'ny mpanao hosodoko zay ianarako zany amin'izao fotoana izao dia misy peintre français zay hoe John Beckley dia izy zany anisan'ny tena ianarako akako manao cours en ligne mihitsy moa zany zako aminazy tenefa vonisay noho ny fahitananao fasarehetra no kendreko manjary adinoko avoko ianao no masaka aingam-panahy aloha efa nisy indroa taona zany ty zany anankiray dia nanao an'ity base ty ako anankiray nanao an'ity base ty dia nieritreritra fotsiny hoe misy zatra anankiroa tiako apetraka zay mamaritra aingy anankiroa zany roa samihafa sa roa mifameno sa tsy fantatro zay tsy haiko zay ho lalany eo fa rehefa nanao an'ity ady zany dia tsy nanao kajy koa nefa nanao an'ity le fototra voalohany ity zany fa tena nandeha tamin'ny kitsipo arakaraky ny toe-panako tamin'iny fotoana iny dia zao indray rehefa misafidy loko dia mbola ohatr'izay ihany koa misy zavatra tiako azava ao ambonin'ny maizina dia oranitiko amina loko marevaka courbe zany hoe tsy dia tirirany loatra tiako kokoa tsy hoe tsy dia tirirany loatra fa tiako kokoa ny courbe ohatra zao zany no hoe marirana endriky ny ataontsika hoe endriky ny fitiavako marimaritra fitiavako manelanelana mitady elanelam-panahy ihany koa teny andohasa izahay ny rivotra ny fofony orana kita ny arany sedra samy manana ny lanjany tsy afaka atao hoe lela mizana fisavanana fa atao hoe lela mizana anankiroa mihitsy no andanjana azy zany hoe tsy azoko ampihoarina izay anankiroa satria rehefa mandoko aho zao dia misy mozika miaraka amiko indraindray amin'ny fotoana anaovako hosodoko dia misy tononkira tapoka tonga ao anatin'ny saiko
dia apetrako aloha dia za efa manana stylo mipetrapetraka eny dia efa misy mot kely misy hoe mot clé kely ohatra na ataoko ana telefona hoe mot clé kely ary rehefa tena jerena tena zoina raha ny ao anatin'ny telefoniko dia mitovy raha ohatra hoe misy rubrique maromaro dia tonga dia mitovy ny idée couleur thème peinture hira matsaro ny fahazazana ny valona fahy hanika mila otomany fony zahay miarany lala andalina aloha dia izara raikitra tsy raikitra tsy fantatro na ho raikitra na tsy ho raikitra fa tiako aloha ary ahitako tsirony ahafahako ihany koa mijaly satria aingam-panahy zao any amina ankizy amina ray aman-dreny azo ohatrany zavatra rehetrarehetra azo ianarany ny hosodoko fa na izany aza nefa zava-panahy dia rehefa zava-panahy zany dia mila ainga hafa avy any anatinao any mila fanetretena mila fanekena ihany koa andray sy izara misy matetika ny olona hoe idina zao dikan'io fa le fanahy mitondra azy fa na nahatonga io zavatra io ohatra zao iny tena zavatra anakiray ngeza be zay tsy voavidy vola tamin'ny fotoana niotakotaka indrindra tao anatin'ny fiainako tao anatin'ny fiainanao tao anatin'ny fiainantsika malagasy no tena niatomboako nanao an'ity hosodoko ity zany dia nahitako tsirony nahitako fiadanam-po nahitako zavatra be dia be zany no hitako indrindrindrindra le trandraka talenta zay everiko fa azo atevenina zany hoe misy ny zavatra azonao ianarana dia ampalesina rehefa avy eo dia ao anatin'izay ngambany tsy ambo mahay mihitsy satria tsy mahay fa za kosa nefa vonona hianatra